Ny antsony vahoaka malagasy hitondry ao anatin'ny fiandrasana ny voka-pividianana ihany koa izay avoaka ny CES ry zareo anivon'ny fanelanelanana avy amin'ny SADC Andriamatoa Joakim Chissano eo ihany koa ny ambasador'ny vondrona Europiana miasa sy monina eto Madagasikara nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny tsy fahatongavan'ny candidat Jean-Louis Robinson teny alarobia ihany koa izy ireo. Aider les institutions à venir à des bons jugements. Ny antony vahoaka malagasy ny ankolafikery politika samihafa eto amin'ny firenena Andriamatoa Joakim Chissano mba ho tony eo am-piandrasana ny voka-pifidianana raikitra avy amin'ny CES ary ny antony rehetra izy mba anaiky izay voka-pifidianana ivoaka eo. Nambarany ihany koa fa vonona ny iara-iasa Madagasikara ny SADC rehefa tafapetraka ny fitondrana izay manaraka ny lalam-panorenana. Félicitations à la SADC. En premier lieu, qui a quand même, malgré des difficultés, participé à cette Andriamatoa Leonidas Tesapsidis, ambassadeur-ny vondrona Europeana miasa eto Madagasikara, dia niaraba ihany koa ny voaka malagasy ny fahatotosany fifidianana sy ny famoahana ny voka-pifidianana vonjemaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Mahakasika ny tsy fahatongavan'ny candidat Jean-Louis Robinson dia nambarany fa zony hatrany manatanteraka izany. Nambarany nefa fa mahakasika ireo fitoriana izay napetraka ity candidat ity dia efa misy ny rafitra manokana misahana ny fandinihana ny fitarainana sy ny fitoriana momba ny fanarahan-dalàna hitsikaritra tamin'ny fifidianana.